Izay ny makasika an'iny fa nanio ny hetsika fitokonana ho fangatana ny fanafainganana ny famoahana ny tambokaraman'izy ireo mpampianatra Fram androany fanadidina vetrany. Hatramin'ny androany tsy mbola nivoaka ny tambokaramana ireo mpampianatra Fram mivondrona ho anivony any fa raha efa nandrasana ny famoahana izany tamin'ny fetiny hoe sy ny fetiny farantaona teo. Raha efa vita ny fikirakirana ny antota taratasy teo anivon'ny ministera misana fanabazam-pirenena talohan'ny fetiny Noely dia efa noraisin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola mitanana fikirakirana izany ka efa tonga ny anivon'ny banky. Manome fepotona hatramin'ny rapitsa ireo mpampianatra Fram rana ny fitokonana teny amin'ny teraina Analamanga tamin'ity androany ity. Marina moa fa ny tambokarama ho an'ny roa volana voalohany sy fahaenina mbola tsy azo ho an'ireo mpampianatra Fram eny anivon'ny PP ary ny roa volana voalohany fahaefatra fadimy ary fahaenina kosa no mbola tsy voalohan'ny fanjakana ho an'ireo mpampianatra eny anivon'ny kolejy. Naneo fahatsopana tenany ireo mpampianatra Fram moa manoloana ny fanomezan-tokony nataon'ny fitondram-panjakana amin'ny anafainganana ny famoahana ny tambokaraman'izy ireo izay hatreto dia mbola tsy tanteraka isaky ny tonga ny fotoana tokony andraisan'izy ireo izany tambokarama izany.